Anio, alahady fahatelo amby folo aprily 2024 alahady ny sampam-bofy, alahady tondrana-mbava ka ny sampana botasy manerana ny sahana FJKM. Eto amin'ny fitandremana misy aty dia fotoana ho fakasitrahana anankitandrina mizadaraha raha samy masantatra mianakavy fandaharana imbonana avy amin'ny botasy privé no iarahantsika hibanjinana roa hevitra hoe velona ny koa ho an'ny izay rehetra mananan'Andriamanitra sady vao antony masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hitsangana isika hanao ny hira fanentanana anazakazaka masina. Yeah.
Tompona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainy be fitiavanao, mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, ianao irery no mendrika ho deraina. Tsarovana amin'ity anio ity ny mahampanjaka be voninahitra anao. Misaotra sy mankasitraka anao izahay noho ny fitiavana sy ny famindrafonao tsy talany, ka ny arovanao sy ny tantananao anay hatrany, na hatraranay ity aladin'ny sampandrofia ity, sady natokana ho an'ny sampana Dorcas ihany koa. Misaotra noho ny fiarah-miasa tamin'ny mpitandrina amin'ny zadra rà. Notaminao, notantananao sy narovanao izahay, ka indro tonga hito an-tranonao ankehitriny. Misaotra hanome voninahitra, hidera sy hankalazanao ilay mpanjakanay. Mideranao izahay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra masina ary Andriamanitra marina ianao. Manoloana izany fahamasinanao sy fahamarinanao ary fitiavanao izany, dia manantona anao amin'ny fomba bebaka izahay. Tsy tanteraka izahay to fa nandika ny didinao. Koa mifono aminao izahay, mamelany elokay, mamindra fo aminay, ahafahanay mahita marina ny tavanao sy iainanao amin'ny aty anio ity. Saotra tompo noho ny amin'ny Jesosy mifonao anay, dia atreo feno amin'ny alalan'ny fanahy masina izao fotoana izao, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, fa amin'ny anaran'irery ihany no anaovanay vavakay. Amen. Miarabanareo ankizy tanora rehetra, ho aminareo aneny fiadanana. Hitsangana isika nao nira voalahatra, ary tsy hipetraka raha tsy vita ny vavaka. Vavaka isika. Tompo, tendreo ny molotray tsy hanambara fa tsy izay sitrakao irery ihany. Omeo ny fanahy masina, hampianatra anay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohahevitra ampanjintsika amin'ity volana ity dia ny hoe velona ny tompo. Anio ihany koa no atsiarovana ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema na aladin'ny sampandrofia izay fanombohan'ny herinandro masina. Raisoara ny baibolitsika ao amin'ny Salamo. Salamo fa 4:20 ka ny andinin'ny faharoa tapany by no raisintsika. Salamo fa 4:20 andinin'ny faharoa tapany by. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona hoy ny soratra masina. Ny aladin'ny sampandrofia mantsy dia alahady ny obian'ny vahoaka an'i Jesosy Kristy mpanjaka. Afa-tsy tantara kely tsika amin'izany sampandrofia izany. Tamin'izany andro sampandrofia izany dia nampiantso ny mpianany Jesosy dia naniraka rôla aka zana-borika avy any an-tanàna, dia nomeny ny tompony ilay izy rehefa fantatra hoe izay no ilan'i Jesosy azy.
dia io zana-brika io a no toy ny fiara nitondra ny Jesosy ho any Jerosalema. Dia rehefa nahita azy ny vahoaka dia faly be daholo, nioby azy, nanala ny akanjony ary naka ravikazo dia nametraka teny amin'ny lalany rehetra teny no diaviny zana-brika izay nitondra ny Jesosy. Ary tsy vitan'izany ihany fa nioby izy ireo nanao hoe hosana, isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Io zavan-tranga io dia efa faminaniana tamin'ny andron'ny Zakaria. Zareo nge ao amin'ny Zakaria Zakaria 7 andininy 7 dia manao hoe mifalia indrindra ry Ziona zanaka vavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanaka vavy. Indro mpanjakanao avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zana biriky tanora. Izany indrindra ity tanteraka ity ny mpanjaka miakatra mitaingina zana biriky. Iza zany le mpanjaka araky ny faminaniany Zakaria eto? Iza? Ie, Jesosy ilay mpanjaka. Feno aravona ny vahoaka, feno afaliana, feno fanajana, tena hoe nidera sy nioby. Nisy ihany nefa ny tsy faly, nisy ny tezitra, nisy ny safoaka mihitsy. Dia tsy izy zany fa ireo fariseo sy mpanora-dalàna. Dia ary sika andiny tena rakizy sy tanora, ao anatin'ny iza no misy atsika? Ao anatin'ireo safoaka ve tezitra, sa ao anatin'ireo nioby any Jesosy ho mpanjaka? Andeha ary ho averintsika ilay andinin-tsoratra masina ao amin'ny Salamo 4:20 andininy 2 tapany B, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nofoko sy ny foko mioby an'Andriamanitra velona, dia ho an'Andriamanitra irero ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Jesosy, misaotra fa Andriamanitra velona ianao sady tompo ny mpanjakanay, faly izahay hioby anao isan'andro isan'andro. Amen. Miaraka vavaka sy Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay raha mbola omenao izao fotoana izao indray, hamakina ny teninao sy hainoana ny afatra avy aminao. Tompo, ary tsy hay aminay tsirairay avy ny fanahy masinao, ka mba hazava ny fiangonanao ny teny izay ovakiny, ny fanahy masina koa ny ampitenin'ny mpanomponao izay hitondra ny afatra ao, dia mba hanova ny fiainanay ny miery ny teninao, atsapanay fa Andriamanitra velona ny vavahanay, amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Miaraka mamaky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo, Salamo 4:20 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Endre ny atsara ny taberina kelinao Jehovah tompony maro, manana sady vontona lahelo ny kiandan'i Jehovah ny fanahiko, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny, mitsikirity mahita trano, ary ny siditsidina mahita kano azy ametrahany zanany. Dia ny alitaranao Jehovah tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitra.
sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao am-pony ny lalana. Raha mandeha mamaky loha sabaka izy, dia ataony misy loharano izany, ary ny loha orana manaro-pitahiana azy. Miampy hery eny am-pandehanana izy, samy miseho anatrehan'Andriamanitra ny ziona izy rehetra. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny marika toko 1:10, andininy 5:10 ka hatramin'ny 7:10. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 4:10, andininy 1:10 ka hatramin'ny 9:10. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo an-kianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo an-kianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka andeha hamaky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe tsy voasoratra hoe ny trano fatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Ary noho nitany vahoaka betsaka izay zavatra nataon'i Paoly, dia nanandratra ny feony ka nanao tamin'ny fitenin'ny Likonia hoe efa nidina nakaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endrik'olona. Ary ny anaran'ny Barnabasy nataony hoe Jupiter, ary Paul kosa Mercure, satria izy no mpitarika ny tenina lahatra. Ary ny mpisorony ilay Jupiter teo alohan'ny tanàna mba amin'ny vahoaka dia nitondra omby lahy sy voninkazo natao fiaingona ho am-bavahady ka nikasanao fanatitra. Fa nononare izany ny apôstôly dia Barnabasy sy Paul dia nandritra ny fitafiana izy ka nitsarapaka nakeo afovoan'ny olona sady niantso nanao hoe raha ondrina ahoana no anaovanareo izao? Olona tanahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao anatin'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, izay namela ny firenena rehetra andeha tamin'ny lalana tiany aleha tamin'ny andro lasa, kanefa tsy namela ny tenany, tsy hanana vavolombelona izy fa manao soa izy. Mampilasaka ny ranorana avy eny amin'ny lanitra ho anareo sady manome taonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny anina sy ny fifaliana. Nefa na dia nilaza izany azy izy dia saika tsy mahasakana ny olona tsy amin'ny zavatra atao fanatitra aminy. Amen. Oh
mbola tonona amintsika trandriavana ny famindram-po sy ny fiadarana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika fiangonana miditra amin'izao herinandro masina izao ka manomboka izany atao anatin'ny alahady ny sampandrofia alahady fahatelo ambin'ny folo ny volana aprily. Miaraba indrindra koa ny sampana Dorcas izay tsarovany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ny asa fanompona manokana izay nanolorany tenany dia ny asasoa sy ny fitsinjovana ny mila vonjy. Ny asan'ny apôstôly toko 7:10 andininy 2:10 hatramin'ny 9:10 ao anatin'ny fandarana perikopa amin'ny tsy ny itia no iarahantsika. Ary dia ny fanahin'ny tompo no hitarika antsika azotsika hery sy aina vaovao indray hiatrehana izao herinandro masina izao hiandrandrana ny Pasika amin'ny fifaliana. Raha fitinina ny perikopa ny vakiteny anankitelo izay natolotra antsika tamin'ity alahady sampandrofia ity dia ireto telo reto no azo lazaina. Ho an'ny testamenta taloha amin'ny Salamy 4:20 dia ny hanina ny tempolin'Andriamanitra velona. Manina ny tempolin'Andriamanitra ny mpanao salama. Ao amin'ny filazantsara araka ny marika dia ny hasin'ny tempolin'Andriamanitra velona. Masina ny tempolin'Andriamanitra ary sary-piaro tamin'izany i Jesosy Kristy. Ato amin'ny asan'ny apôstôly dia ny fahamasinan'Andriamanitra velona. Tsy misy tokony homemboninahitra afa-tsy Andriamanitra izy no hafa indrindra. Ny asan'ny apôstôly toko 7:10 andininy 2:10 hatramin'ny 9:10 dia tafiditra ao amin'ny atao hoe fitantarana ny 10 misionera voalohany nataon'ny Paoly apôstôly Barnabasy nomba azy tamin'izany. Nataony ary tao anatin'izany ny fananganana ilay lehilahy malemy hatrany ankibondreny ny tantaraina eto amin'ny perikopa manoloana antsika. Tany Listra no nanaovan'ny Paoly izany zava-mahagaga izany, tanàna anankiray any Turkia ankehitriny. Ary tamin'ny andro ny Paoly apôstôly sy Barnabasy dia tena famakiana lay no tanterahan'izy ireo tamin'ny fitorinan'ny filazantsara satria tsy mbola nahalala izay atao hoe soratra masina na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao akory ny mponina tany Listra. Tena namakilay izy ireo, mpanompo sampiringiriny nivavaka tamin'ny atao hoe Jupiter sy Mercure. Jupiter dia tondrono ilay ray aman-dreniny Andriamanitra ary Mercure izay ilazany an'i Paoly eto dia karazan'ilay Andriamanitra irakiraka anasoa ny fiarahamonina ary mitondra ny hafatr'Andriamanitra. Izany raha fitinina ny zava-nitranga eto amin'ity soratra masina ity. Rehefa nitsangana ilay malemy dia nitarika ny vahoaka mba hioby ary hanao fanatitra ametraka voninkazo ho an'ny Barnabasy sy Paoly ilay lohan'ny mpisorona nanompo any Jupitera sy Mercure. Izay ilay trangan-javatra. Inona ary no azontsika lazaina ny amin'izao perikopa izao? Alahady ny sampandrofia ilazana fa ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Nompo sy ny foko ioby an'Andriamanitra velona. Velona ny tompo ho azy irery ny voninahitra ary antsoina hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Ny faharoa, velona ny tompo miseho amin'ny asa soa sy ny fiantrana ataony izy, antsoina koa isika hanao ny asa izay efa vitany. Ary ny fahatelo, velona ny tompo miala amin'ny Andriamanitra maty. Velona ny tompo miala amin'ny Andriamanitra maty. Arak'izany dia
tandrify ny fotoana androany ireo loahevitra anankitelo na zanak'hevitra anankitelo miompana amin'ny loahevitra ny perikopana hoe velona ny tompo. Velona ny tompo ho azy rery ny voninahitra antsona isika anome voninahitra an'Andriamanitra ireriana. Rehefa nahita ny fahagagana nataon'ny Paoly sy Barnabasy, ny olona dia niantso an'i Paoly sy Barnabasy ho Andriamanitra izy. Fa hoy Paoly, olona tahaka anareo ihany izahay, izay mitory ny filazantsara aminareo. Olona tahaka anareo ihany izahay, izay mitory ny filazantsara aminareo. Voalazany hoe nandritra ny fitafiana izy tamin'izany. Tena feno fanetretena ary nilaza hoe mitovitsika aza mifanandratrandratra. Tahaka anareo ihany izahay mitory ny filazantsara aminareo. Ravana malala rehetra amin'ny tompo, eo alohan'ny zavatra mety mahagaga tanterahan'ny mpanompon'Andriamanitra eo anivo ny fiangonana na amin'ny herin'ny teny izay toriany ka nanova ny fiainanao na amin'ny fampaherezan'izay notononony ka nampitrakanao tao anatin'ny sarotra na ny amin'ny teny izay nambarany nampitombo fifalinanao ary indrindra nandraisanao ny famonjena dia tsaronao velona ianao. Izy moa tena fahagagana izay nandrasany hoe nandalo ny mpitsidika marary mpanompon'Andriamanitra dia nivavaka indry fahasalama ilay fa tsy nantenaina teo. Zava-mahagaga toy izany amin'ny ara-panahy mety amin'ny ara-nofo no vokatry ny fijoroany ny mpitory filazantsara manoloana antsika. Fa tsy izany no anindraindrana mpitory ny filazantsara ka hanaovana hoe niary mahomby ireto latsa-datsaka kokoa, ireto tsisy apoka mihitsy. Tsy izany no anindraindrana ny sokajin'olona ao anatin'ny fiangonana ka hoe ireo manana anjara manokana dia ety ny ametrahantsika azy, ny diakona dia etoeto, ny mpiandry dia arioary, ny mpiambana ao anatin'ny sampa dia eto izy no apetratsika, ny mpandray fanasany tompo dia tsy atena ny vita batisa dia ampidinina kely, ny mpivavaka tsotra dia any ho any izy tsy iriavana. Olona tahaka anareo ihany izahay, mitovy sika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny any omena voninahitra dia Andriamanitra. Gaga ny mpiarabelona tamin'ny Paoly sy Barnabasy no ny fahagagana nataony ka te hanandratra sy hanome voninahitra azy, fa tezitra mafy Paoly, tsy izany no izy. Andriamanitra ireny no tompona sy ankalazaina ary omem-boninahitra. Fampitandremana ho antsika ry havana, aoka tsy hanandratra mpanompon'Andriamanitra isika na anavakavaka satria toa mahomby kokoa ny mpanompon'Andriamanitra tahaka izao na ny tahaka izao arak'izay fiheverantsika zanak'olombelona. Amin'izay ataony ny tsirairay dia misandratra ary ezahany sy kendrena hisandratra ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mahatsiaro ny fiara-miasa 3 volana tamin'ny mpitandrina amin'ny zatra isika dia tsy hoe izy no indraindraintsika satria mahafinaritra, satria nanome anaytsika izay fijoroany manoloana antsika fiangonana teo amin'ny sampana, tsia miantso antsika hanome voninahitra an'Andriamanitra, ny asan'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, fa olona tahaka antsika ihany izy ireny. Ny fankasitrahana dia toy ny ataontsika ho an'ny tompo ary ataontsika homendrika ny voninahitr'Andriamanitra tokoa arak'izay finiavana sy fitiavantsika. Tandremo aza sandratra ny mpanompon'Andriamanitra, aza aseho mihoatra no Andriamanitra ireo mpanompon'Andriamanitra, fa olona tahaka anareo ihany izy ireny. Velona ny tompo ary aseho amin'ny asa soa ataony sy ny asa fiantrana tanterahana izany. Ery amin'ny andininy 10 hatramin'ny 17, ny 17 indrindra dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo, kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy, fa manao asa soa izy, nampilatsaka ny ranon'orana avy eny amin'ny lanitra ho anareo
sady manome taonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. Manao asa soa sy fenohatra Andriamanitra velona. Nambarany Paoly apôstôly fa io Andriamanitra izay toriny ao anatin'ny filazantsara nambarany io dia Andriamanitra velona ary nampisy an'izao tontolo izao ary mbola mitantana ny fisiny izao tontolo izao, mamelona an'izao tontolo izao, manome ho an'izao tontolo izao, manasoa an'izao tontolo izao. Tsy nazonony teo amin'ny fiandrianana ny masoandro na ny volana sy ny kintana fa nizarainy maimaim-poana ho antsika isitrahantsika. Tsy ny fohiny ny teny an-tanany, ny zava-tsy ny tany sy ny rano, ny any ambanin'ny tany sy ny ety ambonin'ny tany, ny vokatra ny zava-maniry, fa navelany mba ilomanosantsika. Izany la asa soa ataon'Andriamanitra velona, asehony ny fahavelomany amin'ny asa soa sy ny fiantrana izay ataony. Tsarony eto amin'izao alahady hitonana mambavaka ny sampana Dorcas Efjekema izao. Ny tantarany Dorcas ao amin'ny asany apôstôly toko 5 ny andininy 9:30 hatramin'ny 7:40. Zao le tantara raha fidinina. Tao amin'ny tanàna atao hoe Jopa dia nisy vehivavy anankiray izay nanolo tena ho an'ireo vehivavy efa mativady na mpitondra tena ka nanjaitra akanjo ho azy ireny. Tsy akanjo maitso misy petipetina dia misalotra manga, tsia fa akanjo ahafahan'izy ireny miatrika ny fiainany andavanandro. Fa maty io vehivavy io ilay atao hoe Dorcas dia napetraka tao amin'ny toerana anankiray ary avy ireo mpitondra tena izay nisitraka ny fanjairany akanjo nanodidina ny fodimandrin'ity vehivavy ity ary Petera no nijoro dia nanangana ny Dorcas afaka nanohy somatsara indray ny asa fiantrana izay nataony i Dorcas. Velona ny tompo asehony amin'ny asa fiantrana sy ny asa soa ny fahavelomany. Ankehitriny koa izy raha tsarovany Efjekema ny sampana Dorcas dia mijoro ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, tia hanangana indray, tia hanangana ihany ny sampana Dorcas tahaka izay nananganana antabitana i Dorcas eo amin'ny asany apôstôly toko 5. Hanohy ny asa fiantrana, hilaza ny fahaveloman'Andriamanitra amin'izay fanompona manokana alora ny sampana Dorcas tena ny amin'ny asa soa, ny fiantrana, fitonjovana, ny tanora zazavavy sy ny mpitondra tena. Izany no antson'izao perikopy izao ry havana. Velona ny tompo aseho amin'ny asa soa sy ny fiantrana ny fahavelomany ary ny fisiny ny vehivavy kristianina fa tsy ny Dorcas ihany, ny fisiny ny vehivavy kristianina ny Dorcas indrindra no afaka anambarana ny fahavelomany amin'ny alalan'ny asa fiantrana sy asa soa ho an'ireo mila vonjy. Toa miteny amintsika tahaka ny tenin'ny Petera nanangana ny Dorcas hisoratra masina ity. Velona ny tompo mitsangana ary vehivavy tohizo ny asa soa sy ny fiantrana. Ny fahatelo velona ny tompo ary miantso atsika hiala amin'ilay Andriamanitra maty. Izao perikopa izao dia miivo eo amin'ny andininy 5:50 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Raha ondrina, ahoana no hanaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'ny zava-poana izao anatona n'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Hialanareo amin'izao zava-poana izao anatona an'Andriamanitra velona. Velona ny tompo antsoina isika hiala amin'ny Andriamanitra maty. Raha tononona eto ny hoe zava-poana hialanareo amin'izao zava-poana izao, rehefa jerena any fotony teny zany hoe amin'ny dika teny fototra, ny heviny dia ny hoe zava-poana na koa hoe izao petatoko izao
fivavahana petatoko Andriamanitra petatoko na koa hoe Andriamanitra tsy misy fotony Andriamanitra tsy misy dikany masika sienjana ny filazan'ny Paoly apôstôly mba hampiviliana ny hevitry ny mpony Listra amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra izy ary ny teny hoe anatona dia midika hoe hivadika amin'ilay Andriamanitra velona teo manompo Andriamanitra tsy hita fototra manompo an'Andriamanitra izay petatoko manompo Andriamanitra toy ny zava-poana tsisy dikany ary dia asaina sy taomina tenenina mafy mivady hanompo an'Andriamanitra velona raha ny amin'ny fiarahamonina amin'ny raharaha politika dia hoe avadino palitao izany hoe teo ianao niaraka tato dia mialany fa ato tsy mahasoa ny Andriamanitra zava-poana ny petatoko ny tsy hita fototra ndao ho ao amin'ilay Andriamanitra velona antso malona ny fahaveloman'ny tompo ry havana ny fitaomana antsika hiala marina amin'ny fanompoana Andriamanitra maty Andriamanitra zava-poana ilay Andriamanitra tsy hita fototra hiampita amin'ny fanampoana sy ny finoana an'Andriamanitra velona ao amin'ny Kristy ry havana malala rehetra amin'ny tompo dia hoy toy ny fiarahamonin-jopana isika manaja sy mankatoa an'Andriamanitra velona ao anatin'ny fahafoizan-tena ao anatin'ny fahafozana izay mety ananana ahazona miantra sy mamindra fo ary manasoa ny manodidina tsy ho tahaka an'ireo mpony Listra isika izay nirere amin'ny fahagagana fa tsy tonga tamin'ny fibebahana tsy mahafantatra ny tena ivony atao hoe fiderana sy fanoloran-tena ho an'Andriamanitra ary indrindra tsy ho tahaka an'ireo mponiny Jerosalema isika mivoy na mioby ani Jesy Kristy miakatra ny tanànan'i Jerosalema fa tsy mahafantatra ny antom-pamanginy raha mahafantatra mantsy ianao ny antony ity andro ity ny tompo te hitondra antsika amin'ny tanànany fiadanana izay ny afatry ny sampandro firyavana miala tany Betania tanànany ranomaso mankamy ny tanànany fiadanana miala tany Betifaga tanànany aviavy marikivy mankamy ny fanantenana ny fiadanana Betania mankany Jerosalema Betifaga mankany Jerosalema ry havana malala rehetra amin'ny tompo anoy anambara ny fahaveloman'ny tompo isika ka tsy hanome voninahitra fa tsy izy rery dia izy rery ihany anoy anambara ny fahaveloman'ny tompo isika ka anoy ny asa soa sy ny fiantrana izay efa nataony mbola ataony amin'ny alalan'ny fiangonana mandraka ankehitriny anoy anambara ny fahaveloman'ny tompo isika ka anomboka amin'ny fialana amin'izay endrika ny fanompoana Andriamanitra maty tsisy fotony tsy mahavoka-tsoa noho ny amin'i Jesy Kristy ilay teny tonga nofo ary velona mandraka ankehitriny anan-kery amintsika izany teny izany amen. Hivavaka isika Tompo misaotra anao izay ny amin'ny teninao
maneho ny voninahitra ao Andriamanitra, indrindra maneho ny fahamasinanao ilay Andriamanitra velona eo amin'ny fiainanay. Misaotranao izay satria manitsy ny fomba fijerinay ianao, mananatra anay mandrakariva, mba azonay mitondra tena tsara ho vavolombelona izany fahavelomanao Andriamanitra izany. Antsonao izay hanome voninahitranao ilay Andriamanitra velona irery ihany, ka tsy ho ny manodidina anay nomenay voninahitra, tsy olombelona nomenay voninahitra fa ianao ilay Andriamanitra velona tomponay irery ihany. Tao aminao izahay hanohy ny asa izay nitanterahanao, dia ny asa sosiny fiantrana efa nataonao taminay olombelona. Tao aminao izay hatanteraka izany asanao izany, azonay mijoro ho vavolombelonao, hijery ireo mila vonjy rehetra eto amin'ity manodidina anay ity, indrindra eo amin'ny fiainanay. Antsoinao izahay hiala amin'izay Andriamanitra maty, Andriamanitra tsinotsinona, fa hitodika aminao ilay Andriamanitra velona, ka hanana fiainana vaovao indray. Amin'ny fiainanay rehetra dia ho vavolombelonao amin'izany fanomezam-boninahitranao izany izahay. Mifony izahay Tompo tamin'izay rehetra lasa niainanay tao anatin'ny faharatsiana, tamin'izay nanomezanay voninahitranao kanefa tsy tamin'ny fonay sy ny fitiavanay, fa teo amolotra ihany, na tamin'ny endrika ivelany ihany. Ifonanay ireny rehetra ireny, nanao alasafay ny asanao izahay. Avelao heloka izahay Tompo amin'izao fo, fa ankehitriny kosa vonona izahay ho vavolombelonao amin'ny teny sy ny asa rehetra ny fitondrantenanay rehetra, dia mba ho mendrika anao. Hanavao ny fiainanay izay ka ianao Andriamanitra irery ihany no omenay voninahitra. Hanao ny asanao amin'ny fifaliana izahay, fa indrindra hanao ny asa fiantrana eo amin'ny manodidina anay. Hiala amin'izay Andriamanitra tsinotsinona izahay, fa hanompo anao ilay Andriamanitra velona izay efa niantso sy nifidy anay. Mahatoky izay efa hiasa ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao, mba azonay mahatanteraka izany fikasana tsara ty anatinay izany, fa raha izahay irery dia tsy mahefa na inona na inona izahay. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay efa maty, hisolo ny helokainy vavakay. Misaotra Tompo. Amen. Havana ho antsika izay niaiky ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary nibebaka marina, mitsangana handray ny teny somafaly atolotry ny Tompo antsika eo famelana ny herintsika. Hoy ny Tompo: mivoa hiala amin'ny Babilôna, miezava any amin'ny Kaldeana, torio amin'ny feo mahafaly ary ambarao ka elezo hatrany amin'ny farany tany. Lazao hoe Jehova efa nanavitra ny Jakova mpanompony. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina. Midera ny Tompo. Alleluia. Amen. Yes.
atsika izay vao vela hely andeha mba raha amintsika mpahabe maso ny finoantsika araka ny fanekam-pinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray Kristos mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hitana ny ary an'i Jesosy Kristy iray zanak'iray tokan'Andriamanitra nateraka ny iray talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka karakina tao iray zavatra rehetra izy no nahariny izao teto noho ny amintsika olombelona sady famonjena antsika dia nidina nyfanirana izy ary nataony faray masiny nonoa tamin'ny arisiziny dia tonga olona izy nongona tamin'ny arisiziny tamin'ny anapahankonsolasy kanalely nikangana tamin'ny maty tamin'ny anatavely arak'izay soratra niakatra ao an'irasy ary mipetraka eo atamin'ny avy any vinindray voninahitra ka vela somasy ary mandrak'izay fanjakana isika mino fanay maso toko sady fanoloana ka isaona zay zavazay miaraka amin'izany izy dia niteny tavavam-pamina isika mino fiangonana iray miolona ary manera sotoso isika manaiky patisakay pamitotry sady manatena
mirabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ty misy afatra zany avy amin'ny braony sampana Dorcas Fohibe fiadanana ho anareo. Izany teny Jesosy zany no entinay miarahaba anareo ry havana. Misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny asa rehetra izay vita, indrindra ny fanamarinana ny 550 taona ny sampana Dorcas Fohibe izay nahazahoantsika ny vidy fiara tsy mataho-dalana hoeto manao ny asantsika Dorcas. Eto ihany koa no anamarinana ny 520 taona ny Centre Tabita ao Ampandrana, nahafahantsika nanamboatra tamboho izay rava, nanangana réfectoire, vita ny pavé ny parking, voaloko ny trano, nomemboninahitra ilay avo indrindra fa izy no anton'izany rehetrarehetra izany. Isika tsy maintsy manao ny asa n'ilay nanirakay raha mbola atoandro, avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Arak'izany ry havana dia mitohy hatrany ny asa. Ireto no tsara ho fantatra. Momba ny fionam-be noho ny fandaminana avy amin'ny Fohibe FJKM dia ahemotra amin'ny taona 1924 ny fionam-be ka satsika atao amin'ity taona ity. Ho manentana antsika hanamafy ny fiomanana hiatrehana izany. Momba ny akany diera, ny tandrina napetraka dia trano misy rihana. Hatreto dia mbola ny ao ambany ny vitantsika ho ampiomanina isika fa ny fampiakarana ny rihana no tsangam-bato ny 500 taona ny sampana Dorcas Fohibe. Eto am-pamaranana dia amin'ny anaran'ny sampana braony sampana Dorcas Fohibe sy ny tonia no hitondrana ny fankasitrahana atsika sampana Dorcas rehetra isam-piangonana amin'ny fiarahamientana, isan'izany ny fandefasana rakotra nasionaly fataontsika isan-taona. Dia ho antsika eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana izay mpiambana Dorcas eto fitandremana isotro fitiavana dia miantso antsika vehivavy rehetra mba hirotsaka ao amin'ny asa fanompoana io. Ny fivorian'ny Dorcas eto toerana dia isaky ny talata hariva amin'ny 4-3. Ny asa ataonay amin'izany dia famanginany zazakambody, famanginany kolejy, fanohanana ny asa tabita sy ny akany diera. Misy fampahirezana ifanaovanay ao dia eo koa ny asa fampahirezana ataon'ny mpiandra eto toerana. Misy ihany fianarana asa tanana sy ny taozavatra. Dia araky ny afatra nomeny mpitandrina antsika teo dia hoe anohy ny asa soa sy ny fiantrantsika amin'izao fahavelomantsika izao, hanambarika ny fahaveloman'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarana. Hebreo 9:1-7 dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Hiaraka hivavaka tsika maranana izao fanentanana izao. Endreny hafalianay tompo tamina tratrarana ty andro anio ity, izay andro lehibe hanamarinana nyreo mpiambana Dorcas rehetra. Faly ny fonay tompo tamin'izay asa vita nandritry n'izay fotoana izay sy n'izay mbola ho ataonay. Misaotra anao koa izahay tompo na amin'ny asa sy ny fanohanana rehetra izay vitan'ny Dorcas teto amin'ity fitandrenana isotro fitiavana ity. Dia ianao hitahiry ireny asa ireny satria tsapanay tokoa fa be ny asa fa vitsy ny mpiasa. Tehirisy koa tompo ny mpikambana Dorcas eto amin'ny fiangonanay aharitra hatramin'ny farany mandra-piavinao, hitsenanao any amin'ny raony lanitra andovaly ny fiainana mandrakizay. Dia ho anao irery ihany ny voninahitra. Amen. Miombona mivavaka isika. Tompo ankehitriny izay mitondra ny etaentanay eto anatrehanao. Misaotranao izay ny amin'izay valim-bavaka rehetra efa nomenao anay. Mahatoky izay efa miaino anay ianao ary mamaly ny vavakay.
mankasitraka anao izay ny amin'ny mpanomponao izay niara-ny asa taminay nandritra ny 3 volana lasa. Isaoranay anao ny asa rehetra vita ary nyvoninahitra dia ho anao Andriamanitra irery ihany. Ankina eo am-pelantananao ny fiainam-panompony, ianao no ampahery azy ny amin'izay asa fanompona efa niantsonao sy nifidiananao. Dia ianao no ampaharitra azy ireo eo anoloana izany asa fanompona izany. Jereo mandrakariva ny fiainatokantrano sy ny ankohonany Tompo, mba ho feno ny fahasoavanao hatrany. Mangataka izay ho an'izao fiangonana izao ametrahanao anay. Saoranay anao ny sampana Dorcas izay azo joronao. Saoranay anao ny asa rehetra efa vita n'izany sampana izany. Ankina eo am-pelantananao anefa ny toy ny asa rehetra azon'izy ireo mijoro ho vavolombelonao. Tafio ny herinao izy Tompo, azony mahatanteraka ny asa fiantrana izay efa antom-pisiny izy ireo raha teo koa. Azony mijoro vavolombelonao sy mitoro ny fahatsaranao Andriamanitra. Ampaherezy mandrakariva ny tompon'andraikitra rehetra sy ny mpikambana rehetra, ary izay rehetra mbola tsy ao anatin'izany sampana izany nefa irinao nidirany ao anatin'izany sampana izany, dia ianao no hanetsika ny fon'izy ireo. Azony miombona ao anatin'izany sampana Dorcas izany. Petraka eo am-pelantananao ny asan'izao fiangonana izao ametrahanao anay. Mariky ny fahavelomanay ny asa Tompo asainao tanterahanay. Ampaherezo izahay ary tefeo, mba hanaiko fitaovana eo am-pelantananao ahatanterahana ny asanao. Ianao no ampijoro anay mandrakariva, azonay mitoro ny fahatsaranao. Mangataka aminao izahay, ho an'ny fiangonanao dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Tononay hatrany amin'ny Foibe, ny synodam-paritany sy ny isam-pitandremana tsirairay avy. Ianao no hijeranay rehetra ka hanafo anay ny fanainao masina, azonay mahatanteraka ny asa fanomponay rehetra. Azonay mijoro vavolombelonao, azonay mitaona olona maro ho ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Dia mba tena hanjaka tokoa ny fitiavanao Andriamanitra. Mangataka izahay ho an'ny firenenay. Mifony izahay Tompo ho an'ny mpitondranay isan'ambaratongany. Avelao heloka amin'izao fo ary ny fanainao masina no hiasa hitarika azy ireo, azony mitondra ny firenenay araka ny sitraponao. Izahay vahoaka malagasy rehetra kosa, ny fanainao masina no hitarika anay, azonay mijoro tsara mendrika ny mahafirenena anao anay. Ianao Tompo no hiasa ao anatinay ka azonay mahatanteraka izay rehetra tokony hijoroanay vavolombelona eo anivon'ity firenenay ity, ka hanjaka feno ao anatin'ny nosinay ianao. Dia hoy Madagasikara tokoa ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Mangataka izay ankehitriny Tompo ho an'ny fiainanay tsirairay avy reto izay miombona ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ianao no mahalala ny antsipiriam-piainanay, ianao no hijery anay. Ny asa fivelomanay rehetra Tompo, ianao no angatahanay hanambina izany, ka ho feno ny fitahinao sy ny fahasoavanao ny fiainanay. Mangataka aminao izahay ho an'ny fianaran'ny zanakay rehetra. Ianao no ampahery azy ireo, hanolo-tsaina azy, azony mahatanteraka izany fianarana izany, dia mba hamira-pirata ny voninahitra ao ny fianaran'ny zanakay rehetra. Ianao no ampitombo tena sy saina azy ireo, ampandroso fitia azy eo anatrehanao Andriamanitra sy ny manodidina azy rehetra. Dia ankina eo am-pelantananao sahady Tompo no avy ny zanakay rehetra. Izay rehetra heverinao ho mahasoa sy mahatsara ny fiainanay Tompo, nefa tsy voaton'ny vavakay satria fo ihany ny fisainanay. Dia ianao no efa mahalala ny hevitra heverana anay, hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, dia tanterao aminay izany araka ny habe indrindra fonao. Tefeo ihany koa anefa ny fonay, ahay anaiky ny fandaminanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay ny vavakay, sy ampiombonanay ny vavakay amin'ilay vavaka efa nampianariny manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay anasaza ao anay. Amilany aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra amin'ny mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany fampitondrana amin'ny mpitandrina raharison sitraka mianakavy amin'ny
famarana ny fizaran-draharaha ntsika riavana isolo tena antsika fiangonana ny fitenenana ny mpanolontsaina ny ivonibirao ranjoany Saint Patrick. Sora paster miangavy ny mpitandrina santatra sy ny ankonany mandrosy aty amin'ny altara eto amin'ny elina akavan'ny tompoka azafady ianareo efa mianaka atao. Amin'ny anaran'ny tompo sambatra izay olona manan-kery avy aminao ao amponiny ny lalana. Raha mandeha mamaky ny loha sabaka izy dia ataony misy loharano zany ary ny loha orana manary-pitahina azy. Miampiery ny mpandehanana izy samy miseho anatreh'Andriamanitra an'izy io izy rehetra. Zany teny ao amin'ny bokin'ny Salamo toko 420 andininy 5 ka hatramin'ny 7 zany no entinay ao miperaky efa antsika ihany zany entinay avy eto amin'ny efitsika misotro fitiavana isaorana anareo amin'izao fifaranan'ny fizaran-draharaha tanterahanareo teto amin'ny fitandremana izao. Fotoana tahaka izao moa zany dia mety miteraka alahelo noho ny hoe andeha noho ny fifandaozana noho ny fahatapahany fifankazarana izay efa nanomboka nipetraka teto aminareo mianakavy kely sy ny mpianakavy ny finoana teto amin'ny fitandremana saingy izay ny fandaminana izay no dia zahantsika avadika fifaliana zany alahelo zany fifaliana satria betsaka ny zavatra azonay teto amin'ny fitandremana taminareo mianakavy nandritra izay fotoana nandalovanareo teto izay ny toroteny nianatra ny fampianarana ny hira sy ny fitendrena zava-maneno ihany koa izay mbola tsy nahare dia men'Andriamanitra talenta manokana zareo reto amin'ny fitendrena sy ny fihirana. Irarinay koa fifaliana ho anareo mianakavy kely zany fizaran-draharaha zany mananteny izay fa nahazonareo fitraikefa ahafahanareo mampitombo mandrakariva ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra tompontsika zany sombim-piofanana teto zany. Isaoranay ny tompo noho ny nanomezany atsika izany fotoana ny fanerasarana zany. Isaoranay anareo mianakavy ihany koa ireo rehetra nasain'ny tompo natolotra reo anay. Hiampiery hatrany tokoa ny anareo mianakavy araka ny tenin'Andriamanitra teo izay efa fizaranareo aminay raha teo dia izany tenin'Andriamanitra izany no tahako ny loha orana amelombelona mandrakariva ny fanahinareo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izay nanorahana anareo. Ifonanay amin'ny tompo sy aminareo izay mety tsy fahatomombanana na tsy fahatanterahana nisy nandritra izany fotoana izany engane izany ho lesona hoentinareo hanatsarana hatrany amin'izay lalana mbola hitondran'ny tompo Andriamanitra anareo. Ny mpitandrina Raharson santatry ny aina fanomezana ny avo dia manambady mananjanaka-roa taona fahadimy izy zao mamarana ny fianarana izy zany amin'izao fotoana izao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina dia mangataka ny mpitandrina hitondra mbavaka anareo. Aoka hitsanga sika fiangonana iombonana ny tendretra izay nentin'ny solontenan'ny fitandremana teo ary ity kosa no soratra masina izay atolotra amin'ny anaran'ny tompo mba hitarika anareo indray ny toy ny fanompona ny antsonantsika. Salamo 2:7-20 hatramin'ny 5:10 farany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny marina amin'ny olona tahaka ny rofia isandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy ka maniry eo an-kianjan'Andriamanitsika. Mbola manorobona ihany izy na dia efa antitra azy dofodofotra sy maitso izy mba hanambara fa mahitsy Jehovah vatolampoko izay tsy misy tsiny. Amen. Ivavaka isika. Tompo noraisinao avy any amin'izao tontolo izao ireto mpanomponao izy efa mianaka nantsonao ka namaly ny antsonao mba hambolena ao an-tranonao eny amafy ny voatsara koa eo an-tanimbolinao dia misaotra noho ny fisian'izy ireo eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fa raha izay moa tsy misy mamaly ny antsoan'Andriamanitra ao amin'ny fitondrana ny fiangonana dia inona no amin'ny fiangonana
mankasitraka amin'ny fanehoan'izy ireo fahavononana nandritra ny 3 volana niarahana ny asa teto fahavononana amin'ny fanomponanao tsy tamin'izay niarahany asa ihany fa ny amin'ny hoavy indrindra koa misaotra ny amin'izay efa hiahinao ny fiainan'izy ireo amin'ny hoavy mihoatra noho ny tamin'ny lasa ka ny tanam-pahasoavanao mihitsy no hitatana ny tananao ilay tsy fofa mahavonjy no hanohana azy ireo amin'ny fotoana rehetra dia miandrandra ny fanendrena amin'ny alalan'ny fivorian'ny mpiandraikitra fohibe izy ireo mba hiandrandro izany amin'ny fitoniana amin'ny fahatokinanao ilay tompony fiantsona ary mbola hosikininao ny herinao amakivaky izany fanompoana izany Jesosy tompo mivavaka ho an'ny mpitandra raha sy ny santatra izahay mba havitany tsara amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona ny fiomanany sy ny fiatreny ny asanao mivavaka ao amin'ny ramatoa koa izahay ny mba hajorony ho tena mpanampy tandrify ho an'izao mpanomponao izao mivavaka ho azy mindravavy izahay mba hanoritanao ho avy tsara hiariarian'ny voninahitra ao eo amin'ny fiainan'izy ireo ho fahazazana sy fahatanorana feno fahendrena ho fianarana ho an'ny mino izy androm-piainany rehetra ho toalanao amin'ny fialarany ary ho ampinao amin'ny fikasana tsara ao amin'izy ireo dia tsarola etoko ireo mpiara miomana aminy ianao tompo no ialoha azy ireny araka ny habe ny fitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen aoka hipetraka ny fiangonana atolontsika ny pastera fiterenana ananany anjara telo sambo amin'ny anaran'ny tompo eno ny mpanompoko izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitraka ny foko napetraka tao amin'ny fanahiko amoaka fitsipika ho an'jentilisa izy amen izany ten'Andriamanitra izany mitiavana malala ao amin'ny tompo no hiarabanantsika rehetra amin'ny tia andro alady ny sampandrofia itia eto izay dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indrindra ny amin'ny fahavitany izao fizarana azy izao tokoa izay nahitana tokoa ny traikefa hoentinay mitondra ny fiangonana raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny volana oktobra izay no andray izany fitandremana izany hita tetokoa ny zavatra rehetra ny fampianarana ary dia tena nahazo izahay mianatra taminareo fiangonana izahay nefa raha nisy koa zavatra mety tsy tanteraka maha-olombelona anay mampianatra mbola mpianatra anay mbola misy ihany mitavozavoza kely dia hifonana aminareo izany tompo fa dia zay rehetra natao teto andrea dia ho voninahitra Andriamanitra rery ihany isaorana ny mpitandrina izay name malalaka natanteraka ny asa fanompoana isaorana ihany koa ny biro-piara-miasa aminy ary indrindra ihany koa isaorana antsika kristianina rehetra ny amin'ny sampana ny amin'ny fikambanana ny amin'ny fanohanana nafinaritra ny fiara-miasa tany amin'ireny sampana ireny ka dia zay rehetra vitantsika ane dia ataontsika ho voninahitra Andriamanitra rery ihany dia misaotra tompo ny amin'ny fanohanana izay ataonareo amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny soatra masina izay amaranako ny teniko satria lava loatra izany dia ny Hebreo toko 9:10 vaky toy izao minaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina nareo sady mbola manompo ihany amen ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen isaorana ianao ry tompo Andriamanitra eo satria vita teto ny asanao isaorana ianao ny amin'reto mpanomponao ireto nahatanteraka izany asanao izany tehirizo aho tompo ny fampaherezana izay indray sy ny mpanomponao tsirairay avy amin'reto mpanomponao ireto ka ao anatin'izao herinandro vaovao izao dia mba ho feno ny fifaliana sy ny fiadananao izy ireo itezenao hiara-dalana amin'izy ireo naiza lehany inona tanterahana dia ankinina eo ampelatananao ny fiainanay sy ny hoavinay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy amen dia hitsangana isika andray miafatra sy mitsodrana izao no afatra avy amin'ny tompo atsika rehetra izay niatrika izao mpanompo vavahan'izao ry malala ankehitriny dia zanak'Andriamanitra isika raha iseho izy dia ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny koa dia efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana isika
satria tia ny rahalahy izany no ahafantarantsika ny fitiavany satria izy no namotra ny ainy hamonjy antsika ary koa mba tokony hamotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy isika. Amen. Raisan'ny fonona tsodrano izay toninao anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy any izy any no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo aminareo mandrakarivan'ny Tompo. Amen. Mira Andriamanitra ireny aminy voninahitra amin'ny anaran'ny Baba sy ny Zanaka ary ny Fanahy. Amen.